Now all of us are working together. Dia amin'izao fotoana izao zany miezaka mafy daholo ny rehetrarehetra mba ahafahana mamany izay olana izay sy manatsara ny zava-misy. Ny ministeran'ny angovo, ny JIRAMA, ny Jovena sy ny LPSA sy ireo mpiara-miasa rehetrarehetra. Dia ao anatin'ny latsaky ny herinandro zany dia tokony ho tratra ny tanjona izay napetraky ny filoham-pirenena. Araka ny efa nitenenina teo dia fantatra tsara ny fijalian'ny vahoaka. Dia manome toky zany araka ny efa voalaza teo hoe ao anatin'ny andro vitsivitsy latsaky ny herinandro dia hoezahana ho vaovà ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Faly miarabantsika jiaby naraka ny sain'ity vaovao malagasy miara-misalahy miezaka manao ny asany natsakany sy-andavana ireo tompona ndraiky tafeny hoy ny talejelerary ny JIRAMA ary ho fanatanteraka ny délestage hono afaka herinandro ary ho voavaly ny fangatahany filoham-pirenena amin'ny fanafoanany fahatapahana jiro hoy ny talejelerary ny JIRAMA olana tany famatsiana soloka ny fiandohan'ny volana novambra no nambarany fa antony na mafy ny fahatapahana jiro no ny fikatona ny toerana famatsiana soloka tany Toamasina vokatry ny asa fikotrakotrana tsy maintsy natao zara raha nisy fiara-misa 5 ny alahady teo ary ny valo ny alatsinaina no tonga ny tatitra soloka ka nahatonga ny olana amin'ny famokarana herinaratra midina hatramin'ny 25 mégawatt mantsy ny herinaratra afaka novokarina noho io tsy fahampiany ny famatsiana soloka io. Efa tafakatra 450 ml manko amin'izao fotoana izao ny soloka ilaina isan'andro ahafahana mamokatra herinaratra io. Tena maro zany soloka lanina ny fitondram-panjakana mba hamahana ny mahakasika ny délestage ny jiro izany mauvais tena ho fanatanteraka zany jiro izany délestage tapatapaka isan'andro zay zany manko dia baiko avy any amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary tsy voa izao manko zareo reo no niteny tamin'ny vahoaka malagasy amin'ny tambazotra serasera rehetrarehetra fa hoe ho foanana izany délestage zany hino tanteraka zany fanambarana izay ataonareo zany be ny vahoaka malagasy eo tsika manko mahita zany fiovan'ny toe-draharaha hoe tena marina tokoa manko satria zareo reo tsy voa izao no nandainga tsy voa izao no niteny hoe mahavoavaha na manana vahaolana koa na dia eo azazany rehetra zany amin'izao fotoana izao ihany koa manko tsisy olona tsy aneho hevitra mahakasika na raham-pirenena. Hitantsika zao ny filohan'ny ACC teo aloha ny vadika horery ilay fitenenana hoy Jean-Éric Rakotarsou filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teo aloha nisy fotoana nilaza ilay fiteny hoe ny mpanendrika toujours afara ankehitriny mampalahelo sy ny vadika horery fa Madagasikara toujours afara zany manko fanambarana ataon'ny filohan'ny ACC teo aloha amin'izao fotoana izao nga tsy hainareo tsy tadiditsika fa hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso fa tsy hoe Madagasikara toujours afara ary mipetraka ihany koa ny fanontaniana movie tsy ianareo ny tompona ndraiky tafeno nandray anjara na tonga ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no eo amin'ny toerana io mahafiloham-pirenena azy anisany ao anatin'ny ambadiky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ao anatin'ny fijaliana mianjady amin'ny firenena malalatsika ity ianareo tompona ndraiky tafeno eto amin'ny tany sy firenentsika zao manko zareo dia mamoaka feo mampiaka-peo amin'ny vahoaka malagasy fa ianareo tompoko dia anisany tao ary nandray anjara mahakasika n'izao zava-manjady amin'ny firenenantsika izao na dia eo azazany rehetra izany ihany koa dia misy ihany koa vaovao miparitaka amin'ny tambazotra serasera amin'izao fotoana izao mahakasika ny tetikasa flyover Maky ty indray zao ny fampanentanana ty manko efa ela ty tetikasa ity vao zao indray manko izy ty hatao tsy maintsy ho vita mialohan'ny taona 2028 hoy ny ministry ny asa vaventy nakatoavy ny rosorombavam-boaka manko androany ny volambolan-dalàna mahakasika an'izany ary nanamafy ihany koa ny ministra asa vaventy Ravidson Risara fa tsy avy amin'ny fanjakana malagasy raha miovaova ny fomba fanatanterahana ny asa andao manko ho jerentsika zany fanohon-kevitra natao ny ministra asa vaventy Ravidson Risara izay tsy maintsy ho vita ny tetikasa flyover nampanantenan'ny filoham-pirenena hoy ny ministry ny asa vaventy androany teny amin'ny antenimera-pirenena lantsina sy mpantsina teny Tsimbazaza androany ny volavolan-dalàna larana aotraotra 5 tsipika 420 izay manome fankatoavan'ny fifanekena momba ny famatsim-bola eo anivon'ny Repoblika Malagasy sy ny Banky Arabo amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ty Afrika ho fanatanterahana ny tetikasa flyover Maky izay ho tanterahana eo amin'ny fiaonan-dalana route de la francophonie sy ny RNC conduite mandalo Anatotapenaka tsy avy amin'ny fanjakana malagasy raha misy ny fihemoran'ny fananganana fototra-afitrasy eto Madagasikara
Madagasikara, hoy ny ministra ny asa vaventy ny kolonely Rafidson Richard Théodore. Ny ireo solombavambaoaka jany eto anivon'ny temeram-pirenena izay nanome ny fankatoavany zareo amin'ity tetikasa goavana zay tena ao anatin'ny fony filoampirenena manokana dia ny flyover Maki. Araka fanazavako teo ny flyover Maki no resantsika androany nangatahana nyty fankatoavana na ny ratification teto anivon'ny Assemblée nationale ty ny eo anivonay anivon'ny ministère ny asa vaventy ary indrindra ny filohajaina ny Rajoelina dia tena sarotiny na amin'ny kalitao na amin'ny fanajana fefotoana. Raha misy zany ny mety hoe fiovana dia tsy avy ety amin'ny fanjakana malagasy. Raha ny tetikasa eny Anosy Zatondray dia efa mandeha ny antso-tolobidy amin'ny fanamboarana ankehitriny sy tsy nety tamin'ny banky arabo amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ty Afrika ny orinasa nikasana ho azy tany am-boalohany. Tanjon'ny tetikasa ny anatsarana ny famovoizana eto Andrenivohitra sy ny commune manodidina, hoy hatrany ny ministra. Fa ny flyover Anosy Zato kosa dia efa nahazo fankatoavana ary araka ny nambarako teo ihany koa efa tena nandeha mihitsy ny antso antolobidiny io fa no hoe tsy nifanaraka tamin'ny fepetra napetraky ny mpamatsy vola badea ny orinasa izay namalo an'ilay tolobidy dia amin'izao fotoana zao tsika manomana ny relance na ny famerenana ny antso antolobidy makasika ny flyover Anosy Zato. Fa efa voasoniny faraka amby folo ny volana Oktobra 2024 ny fanekena momba ny famatsimbola amin'ny tetikasa ity izay mbola andalo fandaniana eny amin'ny antenimieran-doolona ny volavolan-dalàna melony anatanterahana ireo apitsopitsony maro samihafa. Aorian'izay dia anomboka ny asa fanamboarana avy hatrany ny fanjakana malagasy vinavinaina ny vita ny taona 2024. Fa teny Tsimbazaza dia nanararoatra nitondra ny fitaraina makasika ny olan'ny lalana any amin'ny distrika misy azy ireo solombavambahoaka ka nilaza ny ministra fa mbola ho avy eny Tsimbazaza amin'ity herinandro ity. Matetika dia ny tale jeneraly ny orinasa jirama foana no lasibatra rehefa misy ny olana eo amin'ny orinasa jirama ho nambarana mpandraraha malagasy iray androany ary tsy voateny mihitsy ny filan-kevim-pitantanan'ny orinasa ireo farana nefa no tena mpanapa-kevitra sy tena mitantana. Ireo nambarana ity mpandraraha malagasy iray tsimo dia ny filan-kevim-pitantanan'ny orinasa jirama mihitsy no mahatonga ny olana eo amin'ity orinasa mpanjakana ity. Resaka tsy faiza mitantana io unambarany fa tsy olana avy amin'ny tale jeneraly ny orinasa jirama. Ny fandaniam-bola ny conseil d'administration manapaka an'izay fa tsy ny DG ny jirama na ny direction générale ny jirama fa ny membre CA tokony mahafantatra hoe ity ny prévision ny herintaona na roa taona na 5 taona izay tsy mazava aloha hatreto inona ny tena problème mipetraka. Dia tsika koa nefa mahita hoe manana trosa ny jirama maninona tsy aloha le izy misy antony zany matoa reny tsy voaloha fahaizana mitantana daholo zany amiko reny ny fandaniana zany misy zavatra tokony tsy andaniana vola ataon'ny jirama zany hoe vaky ny teo ny jirama efa misy olona tsara sitrapo mandany crédit eny miantso ny jirama hoe tongafa fa manarano be nge aty fa tiantoka ho an'ny jirama nge reny. Misy olona zao ohatra hoe orinasa mampiasa na olona tsotra mampiasa herinaratra tsy mandalo compteur halatra zany aiza zany ny auditany jirama. Araka nambarany Gasara izay mpandraraha trany dia tokony hojereny fitondram-panjakana ny filan-kevim-pitantanan'ny orinasa jirama raha te hamany olana misy amin'ity orinasa mpanjakana ity ny fanjakana. Soso-kevitra nomeny moa ny tokony ampidirana olona vaovao ao anatin'ny filan-kevim-pitantanana ary maro ireo tanora malagasy manana fahaizana amin'izany. Mihoatra ny 10 taona izy conseil d'administration ao anatiny tsy ampy tsony le traikefa any aminazy dia tsy maintsy ny olona avy aty ivelany manampy sahala nataon'ny filoam-pirenena ajaina reny dia ilaina zany ny olona vaovao tokony anampy an'izay olona efa teo aloha fa lasa ohatrany hoe manao routine ny ao anatin'ny conseil d'administration jirama zany hoe aminazy zany tokony ovain'ny filoha mihitsiny ny mpitantana ao anatin'ny conseil d'administration jirama raha tena te hanao zavatra tsara tsika satria be dia be koa ny tanora manana ny traikefa nge amin'izao
Araka nambara ny Gasaratrandry dia tokony filan-kevim-pitantanana no hitady vahaolana amin'izao olana jiro sy rano izao fa tsy ny filoha Andry Rajoelina na izany aza dia efa zava-dehibe ny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana. Hoy nambarany. Zalo raha izahako ny filoha tokony ny conseil d'administration no mikaraka vahaolana maharitra kokoa fa tsy ny présidence tsy ny ministère ny fampianarana no angalana amin'ny volana fa io moa andraikitry ny filoha izy manapaka dia ankasitrana zany ny fanomezana zay meny fa ny amiko zany ambreny tokony jirama manokana maleo tena misy zavatra tsy tokony andaniany vola nefa andaniany vola. Raha ny faneho-kevitry Gasara manokana dia tsy vahaolana ny privatisation ho an'ity orinasa-mpanjakana ity fa ny fitadiavana vahaolana ihany no tokony irosona. Zao fantatro fa atsangano kely daholo any amin'ny tanan'izay mbola tsy manana jirama ny aminy atsangano e hitanao betsabetsaka ihany tsy atsangano ray ny tanan'izay miteny hoe tapatapaka ny jirony jirama dia atsangano ny tanany hoe mbola misy délestage foana eto Manakara hitanareo zany fampandrosoana ny Madagasikara tsy vita ao anatin'ny herintaona na roa taona na telo taona marina sa tsy marina fa zao kosa ny fampatanenaka ao amin'ny Manakara tsika men'Andriamanitra masoandro marina sa tsy marina ny masoandro io afaka vadika angovo marina sa tsy marina ka zao ary vaovao lehibe no teneniko any Manakara afaka enim-bolana farafabetsana ametrahantsika parka solaire ngeza be eto Manakara amin'izay tsy tapatapaka tsony mijery tokolatoko vavy ekena sa tsy ekena zoro eto amin'ny entrenareo vitako zany efa nataoko zany efa nafarako any zay zavatra lazaiko tsy maintsy tanterahako tsy ho tapaka tsony mijiro eto Manakara rehefa tonga io parka solaire tokolatoko vavy ekena sa tsy ekena. Zay ary ny faneho-kevitra nataon'olom-pirenena sy ireo tompon'andraikitra feno filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ireo tompon'andraikitra amin'ny ministera mahakasika ny asa vaventy sy flyover sy ireo raharaham-pirenena izay koa azadino hatrany tompola sy tompoko vavy ny miabone na manao j'aime na manao commentaire amin'ny chaîne YouTube-tsika mba ahafahantsika manatsaratsara zavatra zay makasitraka makatelina tompola izy tompoko vavy.